MPS Radio manolotra ho anao. Mizaka ny sieran'ny aina. Fizarana voalohany. Tantara mitohy nosoratany Tapaporoana. Ireto avy no an'ny ainany tantara: Christophe Rabiarimanana, Tapaporoana, Zakaranji, miaraka amin'ny Sofaniry ary Saoly. Nandrindra ny lafiny teknika Yarinaivo, Mpanatontosana Tapaporoana. Andro fahatelo. Fizy ndelan'ny resaka taminao tato anaty fiara teo iny ry Tony? Namako indrery bebe a. Efa ela zay rolandry ny ona dia mba nifanatsafa kely e. Zany namana efa ela tsy mifankahita zany ene mety efa niova-toetra e. Tsy tokony atokisana tsony mihitsy. Sady ninona koa dia aza atao mihitsy ny mampiditra olona atao anaty fiara. Ien'ny Tony ve zany e? Eniko zany ka. Ary mandehana moramora fa za dia mandeha mafy loatra ohatran'io ianao e. Sika ane tsy maika e. Zany ko ve dia mandeha mafy ry bebe a? Eny mandeha mafy zany. Aty amin'ny toerana be mpandasy mpivezivezy aty tsy azo andehanana mafy ohatr'izany. Satria raha sanatria misy olona sendra manapaka na miampita tampoka dia voadona avy hatrany. Le olona kosa ngery bebe tokony mba eny amin'ny trottoir ny mandeha. Jereo fa lasa amin'ny fiara indray no matahotra olona fa ny olona efa tsy matahotra fiara tsony mihitsy. Aiza kosa ozy ianao fotoana izy lalana andehanana amin'izao a. Jereo fa feno mpivarotra anie ny trottoir tsy misy andehanana mihitsy. Tony Tony! Ahoana izay bebe a? Miresaka aminao anie ka ty fa tsy rarahinao mihitsy e. Ay, tsy hitako aky malala fa azafady e. Mifantoka amin'ny familiana dia tsy mahita ny baiko moana tondry. Ahoana? Marary be le noorony mpanotra. Zany foana kireny a. Fa efa azo azo ve nefa? Ay, tsara zany. Mbola miverina avy amin'ny manaraka? Ay, mbola miverina. Jereo tsara amin'izay lalana fa sady efa rena miresaka amin'ny loatra ianao e. Aleo rehefa tonga ny antranontsika miresaka arikatia. Zany a, sy aza tezitra ohatran'io moa e, zay. Oaka aloha zay ka tia. Aleo rehefa misy amboteiasy indray toy izana ny resaka reo. Endry ve zany teny bebe zany e? Zao Tony a. Eny bebe? Mila manara-masonao amin'ny orinasanao ianao. Tsy afaka mandalo mihitsy amandry fa ho any anosindray rehefa avy eo ikarakara amin'ny pasiporin'ny katy. Ka tsy fantatro koa rengezy tokony ho raha maso ao e. Hatramin'izao ve dia tsy mbola hainao ihany ny vokatra vokarin'ny SC e? Eny e, fantatro hoe sokola no amboarinao fa le arahana maso amin'le izy ny tsy haiko. Mamaty sokola amin'ny mpamongady vitsivitsy eto Antananarivo sy any amin'ny faritra izy io. Ary misy mpanjifatsika ihany koa hatrany velany. Efa fantatro ihany koa zay ka. Fa le mpiasa ao amin'ny orinasa io a tovitsy kely zany e. Saindrindra mila rahana maso ry zareo fa misy lava lamosina. Manendrika hatrany amin'ny 10 baoritra isan'ora amin'ny masinina raika raha vao tsy manao ny asany tsara mpiasa dia tsy ho vita mihitsy zany. Angamo ao amin'ny orinasa io tsy misy contrôleur ry bebe? Misy ao fa mpanara-maso avy aty amintsika tompon'ny orinasa mihitsy le tiako atongavany e. Ambany fahefatsika daholo mipiasa ao nizan'iza. Eny tsy maninona fa hoany azy zany rehefa avy eo e. I Claude Sofera ihany koa moa efa niasa androany dia izy zany no mitsena ny ekena sy hortense any am-pianarana.
Reraka zany. Aiza ary mbola misy soratra hoe mitady fonda zeto be ho reriketo. Ilay izy koa na misy soratra aza rehefa tena manantona eo aminy eo ianao ka tsy mety aminy dia lasainy hoe efa nahazo. Reraka mihitsy aza ny fezifezy taty androany tontolo. Niakatra sy nidina tamin'ireto tranombarotra ivarotany sy mety be ho rerika reto. Aiza indray rezy izany mandeha maninana kely. Ny andro koty efa ora fidiana. Aleo ialanenina any Analakely amin'ny farany dia rehefa tsy mahita ny fo mandeha tongotra mody e. Aleo izay no atao. Soma tsy mahazo fahavaratsy amin'iny toa any an-trano andray raha mody aloha be ihany nefa tsy mahita kory. Maninata zany? Izy ianao tompoko? Ay, taitra ianao. Fa inona nahazo aho? Inona nataoko atao anaty fiaranao ato Ramsea? Azo hitsahana aloha ilay seza azafady e. Ampidirao ambany ny tongotrao. Oe, azafady tompoko. Dia tsy misy tsaronao ve ny zavatra nataonao rikala kely ty? Tena tsy misy tadidiko tompoko. Andeha hipita ny arabe ianao no saika voadonako e. Ny zavatra nataonao nefa dia tsy voakasiky ny fiarany etoko akory ianao dia efa torana. Tsy voadonako ianao ka tsy haiko hoe mody torana ve sa tena torana. Ngany isy an'izany Ramsea. Izay no mahatonga anao ato anaty fiarako ato e. Atahotra ny fitsaram-bahoaka no nampidirako anao ato. Nisy mantsy ireo olona tsy nahita ny zavaniseho akory no seho lava lela ny famaly tamiko tany. Netoko aty amin'ny hopitaly ianao na dia tsy nisy adotsoko aza. Ary vao namono motera ka andeha hibatanao hiditra atao amin'ny hopitaly mihitsy io ianao mahatsiaro saina io. Tsy ho any amin'ny hopitaly izany aka. Tsy ho any zary salama be tsy maninona mihitsiko. Vao maika mety amiko izany ka. Sady tsy te hanery anao hany koa nge ahy e. Za koa tsy te hisahirana amin'izany. Aleo ahidina Ramsea azafady miala tsiny indrindra e. Miala tsiny fa nanelingelinanao tena nandrebireby sy nampivadika ny lohako mihitsy ianao. Mba vao reto ivaravarany dinako azafady e. Eny ary efa moa azo mihitsy aho io. Zay. Misaotra Ramsea. Ary tsy hitanao ve ny lakapako tompoko? Aiza nahitako an'izany e. Tsy maninona Ramsea. Mazo mandeha ianao? Andeha mihitsy aho e. Ary mikisay ianao ery lavidavitra ery sao zao vao tena ho voadonako eto. Eny Ramsea. Veloma tompoko. Zao ve ianao vao miditry ny trano fotoany e? Andro efa firy alina izao. Ary aza izy mena da tokony tsena ianao. Fa nga tsy mbola tonga tiry zareo? Sa ane zao manontany ianao fa tsy ianao manontany ahy e. Motsy andeha hitsena ny ekena sy otao sa voanao ny trano. Satria Claude chauffeur tsy afaka fa nitondra ankatrina andehany amin'ny papisy mami. Sendra n'izay olona dala rery bebe a. Fa nisy inona indray? Ka za nidina teo Masikara andeha hamonjy ny fianarana ianaran'ny ekena sy Hortense iny. Nisy vehivavy niampita tampoka. Nefa ianao ny rivatra bekio le fandehanao reny dia voadona le vehivavy. Oka aloha rery bebe tantarako azy a. Dia ahoana? Maty sur place teo izy sa mbola niadana ao amin'ny hopitaly? Ka izy angery bebe
tsy voakasiky ny fiara mihitsy izy nefa torana. Aza mitantarangana amiko ianao fotoania samy misy tosidra izy noho izy taitra dia niakatra tamika ny tosidra dia fanina izy ary torana. Tsy haiko mihitsy fa raha ny fijeriko azy aloha mety tsy zany e. Dia inona ny fandraisan'izany amin'ny tsenitsenanao azy menada? Ka nitangorona ny olona ngery bebe ny fiaranetiko e. Dia nisy rangaha izay nitabataba tamiko hoe olona nydominao ve dia tsy niraisinao an-tanana, tsy mivoaka ny fiarakory ianao, tsy fantatra akory ny tokony atao. Dia menomenona teo izy. Ko maninona raha nazavainy? Kefa nazavaiko e. Zaho indray raha nisaika niara ny fitsaram-bahoaka taniko dia nampidiriko tao anaty fiara izy dia nentiko tany amin'ny hopitaly avy eo. Dia inona hono nahazo azy ny dokotera? Ka mbola vao nigadina teo amin'ny tokotanin'ny hopitaly izy dia efa nahatsiaro tena ary nilaza fa tsy maninona zany. Dia navelako nandeha. Avy eo niverina nandeha namonjy ny ekena sy hortense teny am-pianarana fa efa tsy tantsondro zareo dia aiza re zany zao reny zaza reny. Rehefa matory ao anefitrany ao zareo e. Ay ve bebe kosa rangaha dia efa tena manaitra. Raha tonga aloha dia nandeha nody fa tsy mivily kely tao amin'ny sekoly anaran'ny zareo angamba tsy fantatra izay nandroandreo zazy ireo. Efa tena niasa saina be mihitsy teo hoe aiza ry reny. Fa ho aiza ianao ino fotoany? Ho any amin'izy mianadary ry bebe a. Zaza efa matoa nao fa zakotabaina tsony. Mandeha any ianao manara-maso mpiasa lany amin'ny orinasa. Tonga dia ataovy mamay izay mitsinga lamboangidinao. Tratra marina. Tena tsy misy olona mandeha firy intsony ity an-dalana. Tsy olona mboto mipetrapetraka mameny arabe. Ny tendra-tsy fararaka. Ny sigara mipolotra salaminina ny setroka. Raha amin'izao aloha sanatria matampoka ny jiro dia ngamba tsy vonjy sy fandrenesana minina. Aleo afainganina ny dia fa ho fata ty raha izao no mitohy. MPS radio nanolotra ho anao. Mizaka ny seran'ny aina. Tantara mitohy nosoratany Tapapiroana. Ireto avy no nanomiaina ny tantara: Christophe Rabearmanana, Tapapiroana, Zakarandry, miaraka tamin'ny Sofaniry ary Saoly. Nandrindra ny lafin'ny teknika Yazinay. Nanatontosa